vainqueur ihany no anarako zandry ny tompoko lahy andry izay novolon'olona tao amin'ny commune Tanambotsy Randrany district ny Bekily. Raha ny zava-misy manko tonga tany an-toerana ny lehibe ny district sy ny commandant de brigade tonga tany an-toerana. Dia ny mahagaga anay tsisy fanamborana tsisy inona nefa olona navandoza namon'olona nangalatra omby nandrodana trano nitondra vary 4 saky mbola nitondra vola 7 tapitrisa ariary koa. Dia izany indrindra no ijoroako eto mba manaitra anareo mpitondra fanjakana rehetrarehetra fa indrindra ianao Andriamatoa Filohajaina Andrinirina Rajoelina, ianao lehibe ny gouvernement Tsay Kristia, ny ministry ny gendarmerie pirenena mba hijery an'io raha io ankaiky fa tena manay zahay fianakaviana. Amin'izao fotoana izao, amin'izao hariva izao dia mampipoaka basy manodidina ny tanànanay ireo olona namono sy nandroba ny fanananay ireo. Ka izany indrindra nanovako tatitra mba hijerena an'io zavatra io ankaiky. Amin'izao fotoana izao koa dia misy feo avy any Bekily fa miteny ny chef district sy ny député ao an-toerana fa janona aloha le raha azaparitaka ny sary sy ny video. Izany indrindra no ijoroako mba hijereonareo akaiky an'io zavatra io fa indrandrindra ianareo tompon'andraikitra maefa. Makasitraka tompoko. Ya, salama tompoko. Iarahantsika malala tatoato ny resaka tsy fandriampahalemana amin'ilay firenentsika. Amin'ny resaka fanafian-dahalo, amin'ny resaka fanafinafiana maro isan-karazany, amin'ny resaka viol, amin'ny resaka raha maro e. Fa ny azoko ambara tompoko 2025 atsika maty fahatany le malagasy. Veriko indray mandeha maty fahatany ny mpiarabelogno ny mparay tanindrazana amitsika. Zay. Isaky ny vao misokatry ho masonao io mijery vaovao, mijery gazety, mijery internet, Facebook sy ny karazany, dia zay. Olona ny vonon'olona ry, ny vonon'olona ty, ny hitatsika fotsiny, ny hita ny vaovao sy ny fakatsary sy ny karazany. Fa ny ambadibadika amin'ny district tsy mahay maka, efa tsy teneny eky. Maty fahatany ny malagasy aty amin'ny 5 amiko ny fahafatesana ekeko tompoko dia ilay faty naturel antitra marary na ny mamparary sy ny maantitra alohan'ny olona mbola discutable fa ekeko ilay izy ary mionona raha hoe olo-dehibe anao 20 taona 70 taona marary maty. Fa neto Madagasikara tsy zay. Tsy zay. Zaza kely violen'olo maty. Zaza mpianatra mitsangatsangana agny tsy haiko ohatran'izany viole na tsy viole na mandery ambalavelo maty. Tanora efa piara zao mitady vola mikarama maty. Ray aman-dreny satria tsisy ny asa tsy maintsy mivezivezy mivarotra maka entana ry maka entana ty. Accident de circulation amin'ity Madagasikara ty sanandro maty. Ny mamboly, ny tsy haiko, ny varotra, angalarina, vonina, teteteteno, de misokatra ny fanadihadiana fa tsy mikatona mihitsy. Izay ny zavatra iainan'ny malagasy amitsika amizao 2025 zao. Maty fahatany rangale malagasy. Maty fahatany, maty tsisy pia. Ireo faty reo na accident de circulation na tsy haiko fanafian-dalo. Tsisy onitra reo, tsisy fiantrana reo, tsisy fiantohana reo. Nefa reo reny mpianakaviana, nefa reo ray mpianakaviana mitady miasa sy ny karaza. Tsisy de maty fahatany amizao de mionona ny sisa ataondra malagasy. Mionona ny sisa ataondra malagasy ary mametraka anatin'ny sainy hoe Andriamanitra no manao anio. Hoe asan'Andriamanitra io. Tendry, lahatra, andro. Rehefa tonga ny andro de maty. Tsy atopoko. Za tsy kitikitika amin'ny finoanareo fa za kosa androany mba isaraka ny saitsika malagasy hoe
mba asivy ihany le minimum le maha-olombelogno. Asivy ihany le minimum le maha-olombelogno mba takio ihany le minimum ny zonao. Sarotra tompoko no nanao ny atidoha, ny maso, ny aigno. Izay namen'Andriamanitra atsika. Mba apesao ihany le izy indraindray. Mba hideranao an'ilay tompo. Satria tsika malagasy ohatrany io zavatra sarobidy napetraka Andriamanitra io, saina maso, ohatrany tsy apesaitsika fa de zay zavatra mandalo de atolaka atsika amin'Andriamanitra. Hoe Andriamanitra ve andeha amono anao? Andeha amonon'olona izy? De ampidirina anaty taxi borosy de zay amizay voavadikiny. De 30 miara-maty. Ary tsy vitan'izay. Andriamanitra ve raha amono gasy izy? Ny gasy ihany ve no vonono ohatran'izany? Anareo ve fa naheno hoe nisy Allemand 200 maty tanatin'ny circulation? Tanatin'ny ataotsika tatoato zay, misy rehefa vazaha reo ve zany de vonono hoe 20 taona, 90 taona, 100 taona mahery. A Suisse zao misy 100 taona, misy olona 100 taona mahery, mihoatra ny 2,000. Firy ny 100 taona Madagasikara. Tsy telo efatra. Amono ny malagasy ve zany Andriamanitra, le Andriamanitra eritreretinao fa mahery, maefa. Amono ny malagasy ve zany izy de andefasany dahalo? Amono ny zaza mena malagasy ve zany izy de andefasany violeur? Izay ny fieritreretanareo an'Andriamanitra. Amono olona ve izy ary Congoré sy ny karazany de andefasany gendarme? Zay ny fahatsapatsika, ny fahazoatsika an'le Andriamanitra inotsika. Tsy atompoko. Ny zavatra iainan'ny malagasy ankehitriny, ny zavatra mahafaty ny malagasy ankehitriny de tsy avy amin'Andriamanitra velively. Ary tsika zay sokajina hoe mpanompo, zanak'Andriamanitra, tsika mitaza potsiny. Atsika tsy manao ninina. Le ninina tiako tenene tsy hoe iady amin'ny sy ny karazany. Eka fa manao an'izany ny andro masom-pokon'ologno. Sako no miteny aminareo fa mity Madagasikara ty mbola ny andro masom-pokon'ologno no manao ny sécurité, ny sécurisation maro isan-karazany. Fa tompoko tsy rariny ary tsy tokony hoe iononona foana amizao atsika. Efa niteneniko izy raha mort naturel izy, ekeko mionona. Na io nahafaty naturel io no mbola discutable satria ny mahafaty ny olombelona amiko de resaka hygiène de vie, resaka farim-piainana, resaka kalitaon'ny fitsaboana sy ny karazany. Fa tsy Andriamanitra zany mamono ny olona, tsy atompoko. Ny nanome aina, nanome io saina tsara sy io maso komplike io, nomeny atsika, io vovokaina io ny nataony. Fa ny fahafatesana avy amin'ny devoly, avy amin'ny asagnanana, avy amin'ny raha tsy manjary maty zay azo iadian'ny olombelogno. Averiko ndray mandeha, raha 100 taona le olona maty iketsika zany. Izay le hoe lahatra, tendry, inoana, tsaiko. Fa ny zavatra iainantsika amizao de zay maty fahatany rangaha le malagasy. De raha vao mitaky anao, raha vao manaitra anao, raha vao miteny anao hoe tompon'andraikitra, misy tompon'andraikitra ne tompoka, misy budget, misy rafitra, ministère manokana mihitsy natao an'izay. De raha vao miteny anao hoe mivadika ny lamasininaria manakara. Miteny anao zany kosa misy tompon'andraikitra zany, misy ireo tompon'andraikitra reo karamana de mbola le vahoaka indray miteny angara efa tsy loza de loza. Zavatra efa hitanao fa le lalamby efa simba, le machine tsy mandeha, alefanao hoe misy tompoko ny atao hoe responsabilité, misy ny terme de référence. Io accident de voiture rehetrarehetra io de tsy Andriamanitra ny manao an'io fa ny visite technique kadradraka. Taingy be alefa ihany satria manome 2,000. Tomobile efa simba zao mbola alefa, vonigna le malagasy, vonigna noho ny fitiavana vola kely.